Wanareo fahiny manao koryavy la. Miarahaba anareo izahay. Tsy alininay moa zany ny miarahaba ny vahoaka ny Toliara na mandrara Madagasikara na any ivelany. Nzemato Serge Koria zay. Miarahaba ny namana Francis, miarahaba ny ato amin'ny RTS, miarahaba ny vahoaka ny Toliara manaraka an'izao fandaharana zao ary ianareo manerana Madagasikara sy ireo havana izay any Andilambato. Ka vita moa iny raha ny fahitako azy ny tolona satria dia tafapetraka ny filohan'ny tetezamita am'izao fotoana zao dia Andriamatoa Mikael namana raza manao akory sy manao akory ny fahitanao an'izay. Ny fahitako azy Zokobe Francis filohampanjakana moa zany Andriamatoa Mikael. Laha mahita aho ny fipetrahany io dia ao anatin'ny ara-dalàna zany. Ao anatin'ny ara-dalàna izy satria nanaraka an'le procédure normale satria ny ao amin'ny assemblée nationale dia afaka manala ny filoham-pirenena. Donc zany poste vacance zany io président de la République io. De ny fanohy am'ilay tolona io fipetrarany ny filoham-panjakana io. Dia na ny HCC koa ara nametaka azy. Donc zany ao anatin'ny ara-dalàna zany ny fipetrahany Andriamatoa filoham-panjakana Mikael. Andriamatoa Serge hotohiny zay resaky ny Andriamatoa raza zay aminareo zany hoe sady légal zany hoe ara-dalàna no ara-jariny zany hoe sady légal no légitime ve ny fipetraky n'izao fitonjam-panjakana vaovao eto Madagasikara izao. Ya voalohany aloha miarahaba ny filoham-panjakana vaovao Ranjanirina Mikael, colonel Ranjanirina Mikael. Ny légitimité-ny dia mazava ho azy fanambarany HCC noho ny poste vacant ny président de la République, noho ny tsy fisiany président de Sénat ary tsy fitsanganany gouvernementa. Zay ny motif voalohany ma ara-dalàna ny fisiany ny fitantanany filoham-panjakana vaovao. Ary ny motif faharoa dia nisany ny motion de déchéance ny président de la République izay légal satria ny majorité no assemblée ny ao amin'ny assemblée no ny safidy no hanala ny filohan'ny République araky ny lalàna. Andriamatoa raza ny zavatra misy dia ny resaka lieutenant colonel Faneva izay fatatsika fa manam-pikasana io par rapport amin'ity fanjakana vaovao misy eto. Manao akory koa ny fahitanao zay? Fahitako ny io colonel Faneva io tsy haiko na tena mipetraky soa anatin'ny leritseriny ny hifisian'izay zavatra zay. Ny tena marina aminy zany tsy tokony hanana eritseritsy na fampikorontanana amin'ny mahatafiky samby tafika ihany zany zay saropady eto amin'ny firenena fa indrindrandrindra isika malagasy zany tsy tokony hisy zany fikorontanana tafiky samby tafika isika samby malagasy fandatsadra zany. Karaha amiko laha io tena eritseritsy ny colonel Faneva tsy tokony hipetraky zany io eritseritsiny io. Misy ray aman-dreny maro eto Madagasikara, misy manamboninahitra maro eto Madagasikara. Tokony hiresaka ny Andriamatoa colonel Faneva mba tsy hampisy le fifandonana. Eny ary fa nareo tafika zay extenareo zany mety hanany eritseritsy hafa le tafika. Fa indrindrandrindra ry zareo ao amin'ny kapsato am'lay zavatra teneniny colonel Faneva. Amiko zany eto aho de milaza zahay amin'ny Andriamatoa colonel Faneva mifankafantatra, mifakahay, pirahalahy. Fa raha manana eritseritsy an'izay izy de tokony hajanona dian'izao fa tokony ny zavatra himasohana zany. Satria io ny fazava misy, io ny fitakian'ilay vahoaka dia ny hampandroso any Madagasikara no tokony iarahana mijery.
ny tsy hampisy fikorontanana eto Madagasikara no tokony iarah mijery fa raha misy zavatra foronina vaovao hisy an'izay zany atako angamba fa tsy misy hanana tombotsoa ny mahakasika an'izay. Eritseritsy moa tena zay zavatora zany ny io moa zany mbola resaky hoe tokony resaka fa ny fanontaniana petsaka ao amiko hoe danger ho an'ity fitondrana ty hoe ny fisiany zay eritseritsy voalaza zay ny fisiany colonel Faneva izay mieritseritra handeha hamorona izay ady zay eto am-firenena. Ya, voalohany tsy aivitsika fa nisy an'iny tsy fifanarahana entre ny gendarme sy ny tafika tamin'iny hetsika izay nahafatesana miaramila anankiray iny. Raha mampatsiahy koa tsika ny parcours-na gendarme surtout ny officier de gendarmerie dia nandalo tao amin'ny Akmil, zany hoe zany mbola tsy gendarme fa mbola élève officier, eo ny tafika eo ny gendarmerie. Rehefa avy eo amin'ny Akmil zany misafidy ny officier hoe hanao gendarmerie izy, zany hoe zany l'école mère zany les maisons mère ny tafika sy gendarmerie eto Madagasikara dia mitovy. Mahakasika niny fanehoan-kevitsy ny colonel Faneva izay direct miasa ataony satria tsy miaiky ny asa ataony ao Morondava amin'ny maha-commandant de groupement azy fa kosa ireny fomba firesaky reny amiko tsy nanamarana moa izy maly fa tsy hampikorontana ozy izy fa hiaro ny gendarmerie fa iny mile tsy mazava amin'olo hoe manao akory ny arovanao ny gendarmerie. Namaly ny colonel Lilson hoe tsy zay ny élément de langage tokony hatao ary misy hiérarchie ao amin'ny commandant de gendarmerie izay vaovao vao nitenjena. Donc amiko misy guerre interne entre la gendarmerie nationale taorinan'iny hetsiky ny kapisaty iny amiko ny vahaolana dia mila ireo samyreo no mifanaraky fa tsy misy tombotsoa ho an'ny firenena raha hoatsika mikorontana na manomana korontana ny avy ao amin'ny gendarmerie. Fanaraha ro ilatsika etoa zaho mino fa colonel Faneva olobe ny mena be ary mino fa mety réaction à chaud iny. Resaka réaction zay tsika ny zavatra misy dia latsaka ny sanction ny Union africaine am'izao fotoana zao manameloka ny fomba nakana ny fahefana teo mpelatana ny andriamatao Andry. Manao koa ny fahitana. Ya, amiko moa fa ny volaniko mahakasika ny Union africaine. Tsy ny Union africaine no tokony hanome lesona ny Madagasikara. Satria nanino reo tsy naneho hevitsy tamin'ireny faty olo reny tamin'ny voalohany nanombohan'ny tolona tamin'ny 25 septembre. Manino ny Union africaine tsy naneho heviny mahakasika ny raharahany pirenena nanditra an'izay fito tao nijaliantsika zay. Tsika nijaly. Mavanty manao zao tsy nijaly tsika. Taia le Union africaine. Fa ngahy misy message mialatsina ataoko amin'ny teny vahiny apeka amin'ny Union africaine ho relayevan'izay journalista izay olo mahita an'izao tsika hoe hiresaka amin'izao zao misy message hoe mialako tsina amin'ny teny vahiny le raha fa nomaniko atao misy teboky efatsy izay tiako hapita. Donc permettez-moi de m'exprimer en français à tous les journalistes qui ont l'occasion de visionner cette vidéo. Je vais vous évoquer 4 points pourquoi je conteste cette décision de l'Union africaine. Dans un premier temps, la HCC a validé la nomination du futur chef d'État de Madagascar par la motif suivante: vacances de poste du président de la République, du président du Sénat et du gouvernement. Donc pour moi, il n'y a pas coup d'État. Dans un deuxième point, l'Assemblée nationale, qui n'a pas été dissous par le président, pour moi, a fait son travail en respectant la Constitution. Donc cette motion de déchéance est légale. Dans un troisième temps, je vous rappelle que Madagascar est un pays souverain et autodéterminé. Cette révolution 2025 est une révolution
par la rue. Donc, la population a eu raison de contester contre la corruption et l'injustice malgache. Et dans un quatrième temps, j'ai envie de vous évoquer également que votre prise de décision, pour moi, est contraire à la valeur que vous prônez. Donc, bien là-dessus, Rashmala Diego comme Tengas, l'Iraha, oui, Mazavaroise, fa une décision HCCini, dia approuvé, valable, Ardalana, ni Sulmbavambahoki, Isei Maroni, c'est Denana Pakevci, Hanalan Filon République, Ari, Apasahivitskan Vahini, Nan Sadek, Nan Union africaine, fa Madagascar, des pays Mahleutena, souverains, Armanani, ni conviction. Artintouv Tamni, Fietiam Bahoka Tamni 2009, Natam 2002, Ireniso Tam 2005, Fatina Sam Haf. C'est un mouvement de jeunesse en Atni, ils sont Gen Z, c'est Dinsketu. Ar par conviction, nous allons l'éoulan les toulnes. Nous ninu, nous une raison valable, ils sont vitani, asat vitani, fitouza panzakana te walluha. Ar amfarani, raha l'Union africaine, mikasa te hampihava nansika. Surtout qu'on a une décision, alors ni consulter vani deux parties. Zan une partie talouha, c'est une partie anjouan zan pro-régime. Donc, rarom kasate hano médiateur, surtout que des manjay décision, man mes sanctions. Arrête toi marine comme tika, fatika timilan zan Union africaine zan. Manan valeur tika, ari ma velon tika ni harina tikit Madagascar, ratoka bien géré. Andriamantora za ny fandahana mipetraka dia hoe inona no mety hahazo antsika raha toa ka manaraka iaby ny ataon'ny Union africaine ireo partenaire financiersika na ireo fireneny lehibe izay miara-miasa amintsika. Voalohany laha ny resaka fiarahamiasa zany amin'ireo firenena ireo i voalazany Andriamatoa présidentiaire zay iny de le hoe tsy tokony handeha sens unique zany ireo firenena ireo fa ny fampandehanana raharaha amin'ny resaka fiarahamiasa zany ro tokony hatao amin'ny firenena toy eto. Ny sanction zay mampatahotsy atsika dia tsika makalesona zany amin'ny firenena an'Afrika ao Burkina Faso. Fa manino Burkina Faso zany amin'izao fotoana zao mandroso izy. Ny zotso aby zao sanction iabiaby zao fa i araka raha volanin'ny présidentiaire zay na hoe raha bien géré ilay harenatsika etoa. Firy moa harenatsika etoa maro zay. Safira ty safira, vatosoa ty vatosoa. Volamena ty volamena. Mana pétrole tsika, mana gaz tsika. Io gaza mahaboboka ao ananatsika. Amitsika tiliara etoa. Tsy exploitena zany io gaza mahaboboka ao. Fa manino zany tsika tsy atao bien géré zany io harenatsika reo. Mino fa na firenena na iza raha fa tsika mametraka fiarahamiasa ao anatin'ny ara-dalàna amin'ireo harenatsika reo nareo koa ny ro hangataka amintsika miresaka fiarahamiasa. Fa le problème etoa le olo tokana avao raiky roe telo na mpandraha raha na mpitondra ro tena mikonsome an'le harenatsika zany. Eo zany le problème tsika. Hanika de gasy iabiaby zany lasa mijaly. Satria tsy mizara anatin'le gasy. Ary zay eto aho mahatonga antsika mangataka n'ilay décentralisation effective. Satria laha tsika ty hananatsika toa de mba isy fananana zany le raha. Isy fananana hoe laha tsika toa mizere an'le hananatsika ato anatin'ny faritsy atsimo andrefana ohatra. De tsika tokony tsika ihany zany ro mampandroso an-tanatsika toy. Fa raha amiko dia laha misy firenena tay sanction antsika zany manany hanana zao ane manahakahy Zogbe Francis laha antokatranoko ao manandraha laho soa ty fitatanako dralako soa ty fitatanako ty harenako anao exploitevako soa hananako zany ty hampitombo azy na hanatsarako nle tokatrano amiko ao atako angamba fa na tokatrano hafa io zany mety haniry
an'le tokantranoko laha zay ty mahalaza azy ka donc laha zay avao zany ty hindrandraha zany am'ty hiainatsika Madagasikara eto hoe matahotsy sanction aty ho sanctionné va ty aroa zaho mino fa tsy tokony fa ho am'izay sasitsika laha manenty aho an'io président ny filoham-panjakana io de araky taresahiny de mino aho fa mety handroso avao tsika manahaka an'io Burkina Faso. Ny médias internationaux na ireo fikirakira vaovao internationaly iaby dia nanazava fa dia ny frantsay no naka an'andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny alahady lasa teo nandeha nakany La Réunion. Eto mitodika manokana aminao andriamatoa Serge hoe raha mahita ny teny andriamatoa Macron dia hita mihitsy hoe miaro any andriamatoa Andry Rajoelina ny filoham-panjakana frantsay. Manao akory koa ny fahitanao am'izay? Union africaine avao ny reny tenin'ny Macron reny amiko reny misy menace indirecte reny zany fa zao ny azoko ambara etoa mila miala atsika mahasahy miala amin'io io système ireo impérialiste reo ireo mpanjanaky reo tsy maintsy misy mila miala amin'io système tsika io ary eto dia manamarana antsika fa tsy tsika ro mila ny la France fa la France no mila antsika laha am'resaky harena la France tsy manan-karena fa la France no mila antsika raiky zay faharoa hoe nandeha gny resaky hoe mety handefa miaramila ny frantsay ny préfet ny La Réunion sy ny tsisa tsy marina zany zaho hitanareo eto zany fa nanao opération mbo tsy nisy fijabahany tafika frantsay anatina aferam-pirenena raiky fa ny fampanjiantany oui fa raha hoe handeha hiatake satria tsy tian'le président zao ny olo vaovao tsy hisy an'izany ary tsy hisy an'izany ary fahatelo iny fangalana ny andriamatoa Andry Rajoelina tao Sainte Marie iny dia tsy ara-dalàna satria voalohany tsy au courant ny fanjakana izay mbo mitantana ny Madagasikara ary iny ny atao hoe violation d'espace aérienne tsy misy au courant ny espace aérienne migérer ny espace aérienne malagasy hoe hisy kaza hitsofoka ao Sainte Marie ary hangalaka ny andriamatoa Rajoelina donc mazava ho azy fa ny président frantsay Macron dia mbola mitongilana any amin'ny Rajoelina satria fa matao maromaro reo niara-niasa ary matoa nanaiky an'iny extradition iny i andriamatoa Rajoelina iny rapatriement iny andriamatoa Rajoelina satria any no garantiseny kokoa hananovany exil amin'ny maha double nationalité azy. No andriamatoa Serge te hiresaky zany hoe tsy tokony hiaraka amin'ny frantsay tsasytsika fa hiaraka amin'ny firenena hafa. Tsy manao zao tsy tokony hiaraka amin'ny frantsay fa le système impérialiste ne système dominante zany hoe ny tiany hatao ro mila harahitsika tsy misy nan la France io miara-miasa amin'ny Union européenne io miara-miasa amin'olo iaby amin'ny communauté internationale fa le système bilatéral zany ro mila équilibré fa tsy voatery tsika hialan'ny frantsay miankina amintsika zay ny volaniko hoe tsy reo ro mandidy amintsika etoa fa tsika no mandidy ie no te hiara-hiasa amintsika de fomba manao akory no tokony hiarahantsika miasa ny système de collaboration ne tsy maintsy donnant fa mbo tsy nisy système donnant nataony la France am'ireo firenena izay nanjanahandreo tsika victime n'izany satria ny pirofo tsika te hilay andafy any fa la France tsy te hilay a Madagasikara toy fa te halany ty raha Madagasikara toy andesina en France zay le différence zay ny resaka mahakasika ny fitondram-panjakana izay tafapetsaka amin'izao fotoana zao ialako tsiny raha somary miteny mahakasika atsika ao satria fatatsika fa dia na ny filoham-pirenena filoham-panjakana amin'izao fotoana zao andriamatoa Mikaely Andrianirina na ny filohany Assemblée nationale amin'izao fotoana zao andriamatoa Siteny Ranjanasoloniaky dia samy zanaky nyty province ny Toliara toy ho anareo
inona ny anjasana amin'ity fotoam-panjakana vaovao ity ho an'ny Toliara. Misy resaky moa zany baka amitsika toy manao zao hoe le nahitsika ho bado zay zany ny firesaky baka amitsika toy zany dikan'izay zany a tokony handroso amizay zany tanatsika toy fa indrindrandrindra amitsika Toliara etoa atao zao hoe cimetière de projet zay avao zany ty raha resahy amy tanatsika toy etoa zany ka engany mafa tsisy sasy zay mazava be zany a ny fivolanany filoham-panjakana Mikael de le hoe ny laharam-pahamehana aloha jerentsika voalohany dia ny sosialim-bahoaka sosialim-bahoaka zay maro fijalea mampisobirina le conséquence le vahoaka zany amitsika etoa zay fijalea zay zany alà io ny filoham-panjakana tsy nilaza hotia hoe sira zany anjavato raha fa zay mitsy tena afata zay lafa am'ty fitondram-panjakana ka mazava ho azy nefa zay any nampirevolte an'le gasy zay fampijalea olo zay any nampirevolte an'le gasy ka mino aho fa laha fahendrian'ny filoham-panjakana iny koa moa zany olo mpivavaky raha teo olo mpivavaky raha mpiandry raha teo zany izy dikan'izay zany a mino aho fa tsy hitovy am'le sasany hoe laha tsy vita rentreze tsy tsana politique sasy aho afaka firy vola fa sa hiheno telonjato vary eo satria nametraky izy manao zao hoe zao tsy manao teo hoe ho afaky tanteraky le raha fa hiezaka aho amio sosialim-bahoaky io satria io le fototsy le olana zany io le mampijaly an'le gasy zany zay sosialim-bahoaky zay de mijery tsika resaky électricité io le resaky délestage maro isan-karazany io zany ny rano raha satria zay le fototsy le olana zany natao teto ny tarihan'le GNZ an'ty tolona ty teto fa mahavelombolo avao aza na fivolanany manao tia hoe misokatsy am'le GNZ aho hampandray andraikitsy an'le GNZ zany le zeny mihitsy zany fa mijery an'izay sady dikan'izay zany handeha hany am'le fampandrosoana zany izy ka raha fijery koa azy zany a ny raha tena manahira tanà toy aloha dia le orinasa zay tsy mampifanolana tsy manahaky basy Toliara mampifanolana antsika milongonay masikoro reo any mampialy io fa orinasa tokony hiasan'le zanaky Toliara zay tsy mampisopose an'le zanaky Toliara zany ro tokony hapetraka amy tanà toy eto ny raha misy zavato Serge vao vita tafapetraka ny fitondram-panjakana vaovao mimpoly délestage io Antananarivo ny ay zany nresan'ny président tato hoe tokony hoy zao raha antika tsy mbola tody am'izay raha ianyvolan'ny président zay ny raha misy mety hanao akory ny mety fandeha voalohany par rapport am'le fanontania hoe manana olo be tsika samby baka amin'ny province ny Toliara de ino ny attenteny vahoaky ny Toliara sy ny province ny Toliara satria samby roa fiavia reo raiky Antsimo Andrefana raiky région Anjoy io ambony ao mandahatsy azy lahajanahary eo na mety coïncidence fa io ny eo Anjoana amiko manokana raiky filoham-panjakana raiky chef d'institution donc filoham-panjakana avao koa zany filohana andro mpanjakana azafady samby manany rôle io samby manany asany io misy ny exécutif ato amry pouvoir législatif ny fiantsaika ny raha linasantsika vahoaka amin'ny malagasy amin'izy ireo ary izay hitariky eo mazava ho azy fa hamahany vahaolana maro ny manao an'izao hoe mitaky fanovan-jafitsy fa misy rafitsy fa mipetraky eo décentralisation anatin'ny constitution alefaso le décentralisation effective satria tsika ta zay fitao lasa zay dia ny aina ny atao hoe décentralisation hypocrite fikalifievako azy décentralisation fiatsaram-belatsy décentralisation hikalmeva ny olo manerarany faritsy nefa hitatsika mazava ho azy
fa tsy mitovy ny capitale Etuliara sy ny capitale Antananarivo. Zany tsy midika hoe manavakavaky fa azotsika hamarinitsika iaby eto zao samby nahita Antananarivo zao ny fiavahany Antananarivo sy ireo faritsy maneran'ny Madagasikara. Mivangongo Antananarivo aby kila raha iaby. Zao Serge, ny fanontaniako no vadio. Oui. Misy io resaka délestage verina Antananarivo. Ny eritreritry ny maro hoe ny fanonganana ny Anjarajoely dia mba hialana amin'ny raha iaby eo. Manomboka miverina izy io. Zay le fanontaniako. Fangaly délestage avao ny problèmetsika teto Madagasikara mandritra zay 7 taona zay. Tsy ny délestage avao. Raiky zay. Faharoa tsy magicien ny filoham-panjakana ka anatin'iny semaine de ho tafavoaky na ho régler na problème na délestage. Problème na délestage zao fa ny babé atsika fa manomboky tao maromaro zay. Ka fomba manao akory au bout de une semaine tonga de ho régler le délestage. Le raiky teo aloha navandy anatin'ny 7 tao. Mavandy isantao io hoe afaka ray tao. De androany ve tonga de ho miatsika tsiny ny filoham-panjakana hoe tsy voanao régler ny délestage ao Antananarivo. Fa manino ao Antananarivo? Zay le lahatenin'ny Rajoelina farany tao iavoloha hoe afaka ray taona de régleko ny problème de délestage eto Antananarivo. Na nisy fimenimenoan'olo aby hoe fa Antananarivo avao ve Madagasikara ka ny ray tao ty zany ho Antananarivo fa mety 3 tao any province reo. Iny zao de fa tsy mety iny lahateny iny. Ka avelaonareo aloha ny filoham-panjakana sy ny ekipany mbo tsy nametsaky gouvernemanta i, mbo tsy nametsaky premier ministre i. Fa tonga de tsy afaky ho mesurer vatsika hoe tsy voavaha ny délestage ary tsy Antananarivo fa délestage global manerana ny Madagasikara. Eto koa dia mametsaky hafatsy ho antsika mpanao politique fa tsy hanana joker atsonytsika amin'ny vahoaky. Ho sarotsy ny fitantanana ny fitariha vahoaky manomboka eto satria iny fisongandiany iny révolution populaire génération Z iny amiko lesona bevata iny. Zany hoe zany zay olo hitonja henaniky zao hembenany vahoaka amizay. Donc tsy mila manana droit à l'erreur atsika mpanao politique izay hanana anjaiky tsy bevata amin'ny firenena na anjaiky tsy bevata amin'ny tanàny aviany. Resaka politique zay avao misy fanehoan-kevitry zay hita teny amin'ny 13 mai na amin'ny tambazotra isan-karazany reny hoe tsy tokony hidiran'ny mpanao politique sasy ity fitondram-panjakana vaovao toy. Ia fa ny député ary mpanao politique malaza tolary eto mety fa zay hoe nareo tokony hiala. Ya mialoha hamalako an'izay Zokbe Francis tohiko ny fanontaniana zay napetranao ao hoe manino le délestage mbo misy zany. Fanampiko ny anahiny i monsieur Serge zay zany. Voalohany lafa ty trano zany na loto tsy maintsy ilaina zany ny fandiovana azy. Ny raha tako volana zany dia resaky composition d'équipe zany. Io composition d'équipe io tsy raha ny filoham-panjakana no nametraka azy teo. Laha mametraka remarque zany tsika ho antsika manerana Madagasikara lafa nisy nampifanolana zany délestage io sy rano ny tohy le tolona ny hamafy le tolona remarque evinareo fa tsy nisy le délestage. Ny velo avao jiro tsy nisy nitapatapaky ary nandeha avao rano. Dikan'izay zany exprès zany no manampaka an'le zaho ndray zany le politique mpanjakana mihitsy zany ro mila mampijaly an'le gasy. Le politique mpanjakana teo taloha tena exprès reo mihitsy zany le tena manampaka an'le jiro mijaly le gasy amizay manipiliana zany le gasy zay tankana nomana azy. Sanatian'izay zany miresaka an'izay eto satria ho anatin'le fijaliana profon'izay hitatsika lafa misy zarazara raha kelikely rey de manao bravo. Fitahy raha manaka an'izay avao zany le gasy fa tsy misy politique de développement mihitsy zany amitsika eto hatramizay. Nitondran'ireo tao anatin'le 9 taona. Tako volana zany anatin'izay ao mety mbole équipe andrizareo zany no ao. Fa rehefa napetraky le filoham-panjakana zany dia mety misy baiko avao zany mbola mandeha any ho any de tapahonareo ndraiky jiro na ataonareo zao ho iaho eritseritsiko fa tsy voatery ho marina
mibaiko zay le filohampanjakana le filoham-pirenena tao taloha sy ny ekipany ka mbo ekipany zany le ao sika zany ka bien sûr satria le ekipany ane mboazony baikoina ary fa hay ekipanyreo anefa tsy maintsy halay tsy maintsy diovy zany zay le noharako teo hoe mila mandio an'le trano tsy aloha zay ne volan'ny présidentiaire za teo hoe tsy mora ny manao an'io zany mbo tsy mipetraka le gouvernement zay hijery io akaiky zany tsy maintsy le ministre ny énergie zany no mijery an'izay hoe zao le politique handesitsika zay aho vomilitsy am'le fanontanian'ny Zokobe Francis de le hoe ny tanora zany a tsy mitady an'le mpanao politique le définition le politique moa zany resaky développement fa tsy olo raty fa miankina am'le comportement n'le olo tsy tahampandroso an'le tanà zany no problème le olana eto ane le mentalité ho entina hampandrosoana an'le tanà zany aminosy teatsika toy fa le problème etoa tsy le mpanao politique fa le olombelo mihitsy ka normalement zany dia le olombelo tena fa nanao raty le olombelo ny participer ao anatin'le politique nanao raty tanà toy ro tokony ho tsaraina zany tokony hiavaky roe zany le raha zao tsy manao tia eto androany hoe zaho ro farany anjely zany na zao ty farany ndatisoa fa anjaran'le vahoaky zany mitsara azy laha misy zany mpanao politique nanao so tanà toy ino moa tsy ila azy satria manana politique manana paikady zany ho entina hidevelopena an'ity tanàtsika toy ino moa tsy hitadiavana an'izay fa le tenen'le GNZ ane le mpanao politique fa tena fa hita hoe nanao raha tsy mety amy tanà toy eto ene ry tany volany laha militsy ao kay hanao président de la république laha militsy ao kay hanao ministre fa nga ino tsy politique zay politique zany zay ny fahitany Serge zay fanontaniako teo zay oui excès de zèle ataon'ny tanora androany sasatsasany zany hoe zany mihevitsy hoe zahay no tena initiateur an'io révolution io de zahay no mila mitondrana zahay tsy mila mpanao politique misy fahamarinana reo satria satria raha tsy nionga marina tsisy nandalo zay tsisy nandalo zay reo oui za moa tsy de hoe miaro an'izao fa reo ro niaritsy an'ny bombe lacrymogène tao anatiny 10 andro 14 jours dikan'izay zany reo hoe raha misy zany raha misy tokony tsy ilanareo sasy fa rozy avao roa ka zay le diso satria ino resahan'ny président conseiller teo iny hoe définition politique tsy hoe mpanao politique fa kila raha iaby misy politique io fandesa misy raha andesinao manao an'le politique zay le politique sarotsy ny hanovany tanora hoe zahay tsy mila mpanao politique mety hafa ro ten'izao tena mety tsy mazava le élément de langage hoe zahay tsy mila le olo mpanao politique le nampijaly ny firenena no nangorokarena no nanao raha tsy mety amin'ny firenena mety zay fa tsy mety mila mpanao politique satria tsy possible raha hoe halantsika gouvernement ao de ataontsika GNZ aby de mino tsika fahanjoso Madagasikara toy tsy possible zany fa misy nettoyage izay tsy maintsy hatao voalohany ary eto koa dia manamafy zay ro tena exigeko ary tsy ekeko kosa raha tsy manjay anjara anatin'ny concertation table ronde ny GNZ miaraka amin'ny mpanao politique manahaky ataony filoham-panjakana ankehitriny miantso an'ny GNZ fa misy considération zay dikan'izay fa tsy oublier le GNZ nanao koa ny assemblée maly koa nampiantso an'ny GNZ koa tao amin'ny assemblée nationale elo solom-bavambahoaky fa le hoe GNZ tsy mila mpanao politique diso fa manino ny mpanao politique mitady an'ny GNZ donc tsy maintsy misy conjugaison io fiarahamiasa tsy maintsy atao ary tsy maintsy maka hevitsy am'ireo tanora reo tsika manerana Madagasikara ho an'ny toliara manokana le resaka place resaka politique resantsika eto dia tsy haiko moa fa nareo ro mavaly azy eto hoe efa nisy sahady a ny mety fizarana fitadiavana an'le place sasany zao tsy haiko nanareo moa zay hoe nandeha nakeny amin'ny gouverneur hafa
tokony ny mpanohitsy am'izao fotoana zao ny nahatonga ny révolution leny no tokony hisolany gouverneur sana am'izay koa atao amin'ny mairie dia tonga le olo hoe mialana reo fa zahay koa zao aiza oza koa ny fahitany Andriamantoa zany voalohany hamaliana an'izay Zokobe Francis le ZNZ ane tsy nisaraka aminay tamin'le tolona le tolona ny Zokobe Francis hery maro mitambatsy zany no ahafahana mampandresany le tolona fa io misy ny orchestre azy mialoha de ny ZNZ zany ny orchestre le tolona zany tam voalohany zay aloha tsy azo andanana zany zay zaho tsy manao kea hoe tsy ho nitody lavitsy na ho nitody lavitsy fa ny farimbona zany le tolona fa le tao anatin'le fandresena bevata zany dia ny kaposaty zany nandraindraikitsy directa de nanao ane le ZNZ fa ela ary tena nanao totoafo nanahira toratorahy gaz lacrymogène tsika ne Zokobe Francis ny sedrany zany gaz lacrymogène zany tsy misy tsy afantatsan'izay aty laretoa ny sedratsika zany na tamy 511 na tamy Antananarivo tao ny sedrany zany tsika tikan'izay zany ny tolona avao zany ny tolona avao zany ny tolona avao zany fa laha mbo tsy ampy le hery ahafany nanalan'ireo olo reo zany dia mbo tsy nandeha nandositsy zany olo reo nanao ny ZNZ nanao ny ainy tsy ho zavatsy le ZNZ mbo tsy niala zany ireo olo reo fa voiny foa zany vony vola kelikely avao zany kaposato tsy ampy 1 heure de temps lasa nandeha nandositsy aby zany olo reo dikan'izay zany misy hery maromaro nitambatambatsy zany tanatiny tao na mitanany le tolona fa isaorako eto manokana moa zany le ZNZ ny orchestre an'le tolona mialoha zany satria ireo zany no nitarika an'le tolona voalohany ka zay tolona zay hoe Andriamantoa Raza afaka niaratsina miteny vazaha hoe afaka mipermettre anareo ary de hangala sahady azafady tsy haiko hoe izy am'zany aminareo fa nareo mpanohitsy teto ny avy de haka ny fahefany gouverneur haka ny fahefany mairie tsika manao politique Zokolahy Francis militsy ao anatin'ny ara-dalàna tsy haiko moa zany hoe ia le olo na antokon'olo ho nandeha hangalan'izay gouverneur sy hampilitsy an'izany ami en qualité de ino zany hidirana am'izay ihany fa zaho zany mijery hoe tsy légal zany satria ny structure zany any Antananarivo amy foibe amy filoam-panjakanao mbo tsy mipetraky de fa hisany raha zay zany na ny gouvernement mbo tsy mipetraky de fa hisany raha zay mahagaga zany zay satria compétence nia zany ro mametraka an'izay zany compétence nia zany ro mametraka an'izay raha zay zany mametraka an'le PDS sy mametraka an'izay gouverneur zao moa tsy tahitena an'le gouverneur fa chef de région moa zany ny azoko lazaina satria zaho zany manao kea hoe tsy anatiny constitution zany gouverneur zany donc zany tsy tokony hisy an'izay gouverneur zay na io ara le gouverneur fa gouverneur fidiny vahoaka fa anatin'ny constitution izy ka anatin'ny constitution fa le fidi zany ro anatin'le constitution izy fa laha atsika zany hidésigné dia chef de région zany no anarany zay ny nanovako azy hoe tsy anatin'ny constitution anie zany gouverneur zany laha ohatsy ka tsy apetraka am'le fifidiana le gouverneur fa azafady fa tsy feno moa zany le fanazavako an'le raha zay zany le ny raha azoko apetraky zany namana Francis ny tolona teto zany misy plateforme zany teto entité maromaro mitambatsy zany ny mpanohitsy teto ny azoko resahy etoa zany dia tanatiny tao ny timy tanatiny tao ny HSVM tanatiny tao fikambana maro samby hafa tanatiny tao ny ZNZ tanatiny tao ny cellule de crise misy entité maromaro mitambatsy zany hadeninao ny hope ndray zany namana ny tolona zany le hope fa raha hitatsika mihainao manjery zany sy tambazotra sesasera dia nitoka tena le hope
dikan'izay zany nanala tena tao anatin'le plateforme zany le hope zay hope tsy hainay moa zany hoe nanao kory le fiavian'le hope fa zahay nieritseritsy satria niaraky tamin'ny voalohany fa nanala tena le hope zay tsy fantatsay ny antony zany tao anatin'le plateforme fa le plateforme zany mbola tsy niala reo entité voatanisako teo reo ka raha misy zany Zokolay Francis hametraky gouverneur zany tsy anatin'ny constitution hapetraky fa anatin'ny constitution ho fidina zany de la ohatsy hametraky an'le PDS koa anatin'ny commune ao compétence niary zany tsy resaky mouvement populaire zany mametraky an'izany PDS zany hoe tonga de toy avao raha zaho tondraha tonga de hateraka hatery PDS de iety mivalide an'izay aria amin'ny mahalegaly azy dikan'izay zany hapetraky avao zany aho comme ça hoe c'est mety tsy haiko hoe ino aho ao de ia le olona metraky ahy fa tsy ao anatin'ny ara-dalàna zany ka laha tsika hanao politiky manao politiky ao anatin'ny ara-dalàna fa laha tsika zany hanao tia hoe miala anao gouverneur de occupé vanay atoatoy fa tsy misy gouverneur manomboka androany satria nareo tsy légale zay ro mety azo atao zay ao anatin'le mouvement populaire zay le guerre d'honneur zany zay mety manao an'izay koa le any amin'ny commune fa laha hoe tena hametraky gouverneur zany tsy légale zany amiko koa ihomehezan'olo etoa atsika andriamatoa Zokobe Francis Serge maneran-tany surtout ny américaine rehefa miala ny républicaine miditsy ny démocrate de misy natsoina hoe spoil system zany hoe azafaiky amiteny gasy hoe miala ty système ty de démocrate miditsy ny républicain de miala iaby ny aby neto anatin'ity tolona ty mety aminao ve zay spoil system zay ho any ty tolona ny sasarana ty izay nahitanareo vokatry ty bien sûr que mety iny volaniko teo iny hoe impolianako kely alona hamaliako aniny impolianako kely le resaka mouvement teto nisy mouvement niavaky mouvement ho iaho fa zahay nanomboky tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany le tolona ne tsy nanomboky tamin'ny 25 septembre avao hoe fa zahay fa nanohitsy niaraky teto zany hoe ny plateforme firaisankina izay ahitana antoko politique 10 antoko politique 10 izay nihateven'ny pro Serge Vital am'le alliance ary fa niporofoinay izay fiarahana zay tamina fanjaisena tao amin'ny bureau permanent ny conseil municipal donc fa nitolona niaraky zahay nanatevindahara ny Arema nanatevindahara ny MFM nanatevindahara ny GNZ nanatevindahara ny reo syndicat samy hafa zany hoe zany bloc raiky miaraka amin'ny cellule de crise izay hitantsika ray aman-dreny maro izay manana tsaikefa ary manany mahizy azy eto amin'ny faratany Toliara manino zahay reto nanaiky hiaraka hatramy farany ary lafa misy raha tokony hatao mifampiresaky fampiconcerté zay vao mamoaky décision fa zany hoe haka décision haka fahefana zany raha toy tsy raha resaka piazo baranahy tsy resaka anarchie ny raha amseo Madagasikara ny raisy ny miaramila ny fitonja noho ny toejaraha mafana tsy midika zay fa zahay koa handeha hanjobaka ny gouvernorat na handeha hanjobaka ny PDS immaturité politique zany voalohany immaturité satria mbo tsy misy rafitsy mitsangana mbo tsy nihaitsika tamin'ny fotoa eo igny numéro 1 hanao kory ny schéma politique transitoire ve sa ino ve mbo tsy nihaitsika tam'izay de tsika ty ambany ty ve no handeha hametsaky PDS sy hametsaky gouverneur de région izay anticonstitutionnel izay tsy manara-dalàna tsy mety izay resaka immaturité politique anatin'ny fanohereo maro zahay anaty fanohereo samy manany fomba fisainany aby fa io oui fa io zany ny vahoaka no mitsarantsika le spoil système bien sûr que mety fa i volan'izay tsy voatery hoe zay équipe iaby andesiny le régime vaovao voatery hahomby aby koa miankina am'le personnel io araky nyle rasantsika teo hoe tsy mila panneau politique ny GNZ non tsy le panneau politique ro problème fa le olo manday an'le fanova politique les personnalités zany zay ny volanako ary ampoloko ndraiky hoe tsika panneau politique ho sarotsy am'izay ny handesatsika raha tsika tsy honnête raha tsika tsy manao raha transparent ary raha tsika tsy miheno ny vahoaky
androany amitsika mivola zao ary mamporisika aho ny vahoaky hitaky ny rariny hitaky ny zony amizay tsika mpanao politiky tsy mitanjevaky amizay tsika mpanao politiky tsy tanje hoe manana titre aho de ataoko zay tiako atao tsy zay mila miova fanova politiky tsika Madagasikara etoa satria fahitako an'io filohampanjakana vaovao olo mahity taminy chef de corps teto nanana occasion zahay nifampiresaky tam'ireny période covid reny tam 2021 fanahity nanomboky teto ary olo mahity ny fahaizantsika azy d'autant plus que iko mbola mpianjy amiko zany mamporisika azy am'izay fotoana zay hoe ahitsio raha iaby fotoany zao anaovan'ny nettoyage système tout le système na am système militaire misy nettoyage tokony atao koa eo am système de corruption nettoyez-vous iaby manahaka an'izay koa am côté politique eto ny famandeha de mandeha ny fotoa mety hitovy le fanontania ho an'ny zay voto Raza président du conseil municipal am'izao fotoana zao azo verina ve ny mety hanekenao na tsia ny homaire ny Toliara na ny PDS ny Toliara am'izao contexte misy ny hanaiky hoe tsy hanaiky moa zany namana Francis sarotsy be le fanontanianao nefa tsy maintsy valena zany io arakiraha resahito tamy voalohany iny hoe misy fandaminana zany anatiny ao fa eto zany aho androany tsy hilaza hoe zaho ro hanaiky an'izay zany am maha président conseiller laha meanao zay occasion zay laha meanahy zay occasion zay zany dia tsy maintsy makadinika zany amireo namana fa tsy tonga de manaiky avy atrany makadinika amireo namana zay miara-miasa akaiky zany zay hoe laha mety zany le izy amin'ny fiaraha-miasa satria tsy mora nefa tsy maintsy misy olo manampy anatin'io ao zay aho vo manaiky laha manao zao ny namana hoe tsy miditsy am'io tsika tsy manao an'io tsika am'le fiaraha-miasa fa tokony zao le fandaminana tokony ataotsika dia mandaho ho an'ny Serge manokana efa nisy avao ny ambition ho maire ny Toliara zay amiko angamba ny fahitako azy manokana io misy occasion koa zany hafahanao mitondra ny etaetan'ireo tanora hafahanao mametraka ny programme zay nieritreretinao ho napetraky ta Toliara eto raha misy zay occasion zay hitondranao eto Toliara manao akory ny fahitanao azy marina fa nisy an'iny ambition iny izay nirotsahako be ny tanàna ny Toliara qui dit élection dit vahoaka no manapaky no mametsaka anao eo am système tsika zao samby hafa satria qui dit PDS dans président délégation spéciale dia tenje zany hoe rehefa ny olo hanenjy anao dia manontany ny avinao i de rehefa ia koa antaniany ny avinao raha fa ia hanaiky ana poste raiky zay tsy maintsy misy condition apetsakinao ary tsy maintsy hainao le environnement hanekenanao le proposition zaho manokana na poste de responsabilité fanompo firenena ataotsika androany raha hoatsika mifanaraky ny ankolafy rehetra laha hoatsika mifanaraky ny namana rehetra dia tsy maintsy hanaiky aho hiroso am'izay satria manino satria hevin'olo reto vonona hanampy ahy rozy dikan'izay fa tsy hamela handeha raiky eo dia manaraky zay koa ny ahy simple ny hametsaka ahy amina poste fa hatao sary bakoly tonga de mandaho zay novolaniko hoe misy condition le politique amiko zaho tsy sary bakoly lafa misy responsabilité raisiko fa manana plein pouvoir plein décision araky ny le andraikitsy izay ho sahany zany zay gnahy nanisan'ny condition le tsy hoe tsy apetsaky de hoe ho baiko handeha gauche ho baiko handeha droite eka ny mandeha de mandeha fotoana ameko ray minitra nareo amitsahanareo hafatsa ho an'ny mpitsiritsa zay voto Raza ny hafatsy ho antsika vahoaka ny Toliara iny moa zany fa vita tolona iny dia litondra fandresena am'le tolona am'le olo tsy nitiatsika niala ro lasa ka eto zany zahay dia mahatoky ny filohampanjakana
manampy an'izay faly ihany koa zany zahay fa nahazo fandresena miezinezina no azony filohany antenimera pirenena satria ny ao anatin'ny antenimera pirenena no manaramaso ny reto exécutif reto mino aho fa mba politique de développement am'izay zany ny tokony hiroso amin'ny tanato eto ka de manao mahavelo antsika iabiaby ami zay nisy ny ady hevitsy zay natao teto mahavelona amin'ny technicianna zay nikirakiran'ny technicianna tato amin'ny radio télévision citeny ary misaotranao Zokobe Francis mampimpody fisaorananao avao koa moa zany le fanasanao anay fa ady hevitsy natao teto ka mety misy avao fanontania mety tsy nivoavalinay ialantsiny raha tsy nahafapon'le vahoaka ny toliara fa misy ihany koa niezaky zany zahay ny hamalianay azy ho toy ny tokony ho izy nisy fanontania somary nanahira avao moa zany teo fa niezaky namaly azy zany zahay am'le hoe hakan'le gouverneur ka ialana amitsiny ialatsiny am'le namana ho an'izay tsy niara tsy niaraky tao anatin'ny plateforme la ohatsy ka voaresaky teto satria lasa mieritseritsy hafa zahay satria misy tarehen'olo hafahafa tao anatin'le composition an'le olo nialanay am'le tolona ka somary eto zany zahay mametraky an'izay ihany hahafany vahoaka ny toliara mitsaranay Panjakana izay voatenjiny HCCU ary mampirisika azy hamaha izay olana izay lahara-pahamehany malagasy izay fa ny teneniny moa hoe ny social-mbahoaka satria tsy mety tsy mihiaina amin'ny ordre de priorité tsika fa tsy afaky tonga de sambotsaka amin'ny raha iaby eto koa dia mirary soa ny filohan'ny anterimena pirenena vaovao izay ato amin'ny mouvement izay Zokobe Ray aman-jeninay ato amin'ny firaisankina ny prositeny ny pro service vital eto Toliara nanjaiky sy bevata iny satria chef d'institution zany tsy anjaikitsy tsy raha maiva donc manana rôle à jouer koa ny président de l'Assemblée nationale ao anatin'izay dia mirary anao honorable Zokobe siteny ranjena soloniaiko ary eto dia misaotra an'ireo vahoaka manaraka antsika na eto an-toerana na ivelany misaotra ny Zokobe Francis mampita vaovao manome an'izao fandaharana zao manao mise à jour mizara vaovao ny vahoaka ny Toliara ary misaotra an'ireo technician ihany koa ato amin'ny RTS izay laha tsy nisy anareo tsy nisy an'izao fandaharana zao. Eka zay koa ny débatsika debanao azo natolotranao androany ho an'ireo mpanaraka anay ny tokantrano manatena zay fa dia ahita fahiny hafa ary tsy hisalasala hamonjy anay hanao zao famelabelara-kevitra eto amin'ny RTS zao isoro-bevata nareo roe izay nanaiky ho vahiny satria hay de hay ny fasairanana am'izao fotoana zao ny emploi du temps nareo nefa dia nanaiky nareo veloma tokolay veloma tokovavy